police-pirenena, comité de division de police Ramonina Ravony. Dia misaotra ny famalinany antso satria ny tsika journaliste dia tondrano sy vary miaraka amin'ny police-pirenena. Ary fantsona mampita izay zavatra tiatsika ifampizarana, ifanabeazana, tratrarana ny vina iombonana. Voalohany indrindra dia ametraka n'ilay atao hoe inona no drafitra entina antratrarana n'ilay vina napetraka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'Andriamatoa minisitra, satria izy no iangan'ny baiko rehetra ny police-pirenena, ny tena kodisany tompon'ny fibaikoana dia mandray an'izay baiko rehetra vanivony Andriamatoa minisitra izay. Andriamatoa minisitra mazava ho azy efa nisy ihany koa ny nivony ny premier ministre sy ny filoham-panjakana. Manarak'izay misy fomba fijery vaovao, fomba fiasa vaovao, drafitr'asa vaovao noho n'ilay toe-tsaina azafady ary lalan-tsaina entina amin'ilay atao hoe fiavoazana tanteraka sy fifovana. Dia miapaka ary manana an'zaitra sy adidy koa izay eto amin'ny police-pirenena isiny zany atao hoe fiavoazana sy fiovana zany. Dia izay ny antony fisiny izao fampisarana izao. Misy teboka vitsivitsy maromaro afahako mizara amin'izay. Dia voalohany indrindra ilay fanatantarana n'ilay vina aloha apetraky ny fitondram-panjakana mitondra amin'ilay fiavoazana sy fanavoazana, ny fiovana zany. Napetraka mazava tsara amin'ny fitondram-panjakana atao hoe fanjakana marina. Raha mifandray amin'izay vin'izay zay police-pirenena, indrindra eto amin'izay nivon'ny fibaikoana police-pirenena, dia mitaky koa izay ary mametraka ny atao hoe polisy mandala ny fahamarinana. Vina faharoa apetraky ny fitondram-panjakana ihany koa dia ny hoe fanjakana mahomby. Dia tsy maintsy isy ihany koa zany izay asa atao rehetrarehetra ho nivon'ny police-pirenena hatrany amin'ny rantsamangaiky farany ambany indrindra ny sina zany atao hoe fahombiazana tanteraka zany amin'ny rafitra drafitr'asa efatra misy teo amin'ny police-pirenena, ny hoe 4 accords zany, sokajina asa efatra. Ary fahatelo ilay hoe fanjakana manompo vahoaka. Dia izay mazava ho azy moa zany ny filamatrin'ny police-pirenena dia polisy manompo vahoaka sy miaro ny manampy ny vahoaka ihany koa. Io telo io zany no fototra iangana indray io ilay vatolampy ny fiavoazana sy ny fivomisy ny fanavoazana ny police-pirenena. Efa napetraka ihany koa moa izay drafitr'asa rehetrarehetra izay efa manana ny plan stratégique ny police-pirenena mifandray amin'ilay document stratégique navoakany au niveau primature ny assemble pour refonder Madagascar, un gouvernement service du peuple. Efa manana ny idôny ngamatsika dia amin'iny mihitsy ny angana satria misy pôle maromaro dia ao anatin'izany le pôle de refondation la gouvernance. Dia manana andraikitra be da be izy eo misy anakenina dia tena raisina tanteraka hoe fa tena andrenkinana zany atao hoe filaminana tadiaviny rehetrarehetra zany ny police-pirenena. Dia ahafahany manatanteraka an'izay ny posture opérationnelle na ataoko hoe profil mitondra mankany amin'ny nouveau format de la police nationale. Dia amin'ny teny frantsay lazana hoe police orientée à la résolution de problème. Zany hoe police mamaha olana fa tsy mitondra olana ho any hafa indray. Tena hoe police orientée à la résolution de problème, zay zany no profil hoentin'ny police satria izay moa ny antom-pisin'ny police ny vahoaka tahaka ny dokotera mpiaramonina izay police-pirenena. Raha ny dokotera tsy mahalala n'izay olana mianjady amin'izay marary azy izay vahoaka tsika vahoaka dia atao akory moa zahay dokotera mpiaramonina tsy ahita vahaolana fa mila mahalala an'izay zany zay mba hatanteraka ny atao hoe polisy mamaha ny izy ty mpamaha olana mahavita vahaolana dia tsy maintsy misy fiofanana. Ampitomboana zany nitrakio fa renforcena ny capacité opérationnelle, professionnelle et structurelle amin'ny polisy mihitsy anatin'ilay feom-potoana roa volana moa zany no atao hoe amena faran'izay akaiky indrindra. Ary mino ao anatin'izay roa volana izay tsika ao anatin'izay mety misy tenatenany eny tsika antso tahaka izao fa anatin'ny roa volana tsika dia efa mahita vokatra azo refesina, hita maso palpable réel, tena hoe réaliste plutôt, tena hoe hita maso fa tena misy fiovana tokoa ary tena mandeha amin'ny fahamarinana tokoa zany police-pirenena zany ary tena hita miharihary fa misy zany asa fanompo natao vahoaka zany, natao tompony izy fa tsy natao onompo izy plutôt fa tsy atao anompo topoina azafady. Faharoa ny zavatra tsy maintsy atao police-pirenena ihany koa mazava ho azy dia manova méthode de travail zay entiny tena tsika indrindra ary afahako angatahako fiara-miasa aminareo journaliste indrindrandrindra. Misy natao hoe fomba fiasa efatra. Voalohany ny gestion axée sur les résultats. Tena baiko nomenina Andriamatoa minisitra iny hoe tsy maintsy mahita vokatra. Le vokatra tadiavin'ny vahoaka fa tsy le vokatra mampifalifaly ny lehibe. Samy hafa manko zany zay.
le vokatra tadiavin'ny zany dia miapaka mihitsy hoe misy ny filaminana. Nefa nitadio tsara, l'État veut tout faire, mais l'État ne peut pas tout faire. Limité zany ny andraikitra nay taka ny tanana iny. Dia anjaran'iza zany manohy an'ilay tanana ilany, fa rehefa miaraka ny tanana kavisavanana izay itsika rehetrarehetra tsakanafaka indrindra moa zany nareo mpanao gazety ny vahoaka rehetra tsakanafaka dia mpandresitsika miovy Madagasikara. Dia zay méthode de travail zay amin'ny alalana atao hoe gestion sur les résultats zay dia hitady vokatra. Efa napetraka moa zany reo indicateur des résultats be da be amin'ny lafin'ny asan'ny polisy-pirenena, fanenjehana an'ireo mpandika lalàna, ny fametrahana ny tany-tandalàna mazava ho azy be da be zavatra mampikaikikaiky anatin'izany ny resaka contravention dia fanandraisana mesure manokana ny resaka délit, resaka crime amin'ny lafiny manerana Madagasikara fa tsy eto Antananarivo ireny ihany. Dia faharoa manarak'izay ihany koa ny méthode de travail ampiasaina ihany koa tambokatra ihany koa le misy any hoe AH zay appropriation, adaptation, harmonisation. Matetika rehefa misy fivana ohatry zao dia résistance au changement no misy tena manohatra be mihitsy hoe inona indray ty zavatra anankiray ty. Dia ezaka zany zay mpitondra tena anova an'izay toetrandro mba hisy ny atao appropriation, adaptation, mba hisy ny harmonisation. Dia mandeha ho azy dia mifandray zany le vina mipetraka ny fitondram-panjakana ka miapaka zay amin'ilay vina tadiavintsika ho anivon'ny vahoaka mihitsy hoe fanjakana milamina mirindra amin'izay ilayntsika azy. Dia fahatelo mazava ho azy ilay atao hoe police de proximité. Io police de proximité zany tena am'ty andro ty manomboka zao zany tsika ny tena iveloma atsika. Matetika atsika rehefa miteny hoe police de proximité dia polisy manakaiky ny vahoaka fotsiny fantatsika. Fa tena nisy atao hoe atrikasa niaraka tamin'ny PNUD sy ny FDS namorona namoaka ny atao hoe famaritana ny atao hoe police de proximité zay. Fa taloha faritana fotsiny hoe polisy manakaiky ny vahoaka. Fa eto zany tena ambara aminareo hoe inona moa zany ny atao hoe police de proximité io. Ny police de proximité raha ataoko amin'ny teny français dia hoe c'est une méthode de gestion intégrée de sécurité qui s'appuie sur l'ensemble des mesures préventives et se base sur la participation citoyenne pour gagner la confiance du public et instaurer la paix. Raha ataoko amin'ny teny gasy mazava tsara dia hoe ny police de proximité na ny hoe polisy manakaiky ny vahoaka dia fomba fiasa vaovao apetraky ny polisy-pirenena izay tokony andraikitra ny fametrahana ny filaminam-boaka eo anivon'ny farim-piadidiny faritra iasany amin'ny alalan'ny fanentanana ny rehetra mba ho tonga tompony andraikitra na acteur de sécurité na io acteur passif na acteur actif mandray andraikitra mivatana na manao tolo-kevitra na formation indrindrandrindra ny tanjony zay rehetrarehetra zay miankina voalohany indrindra le fametrahana eny atao ensemble de mesures préventives tena hiasa izay haneo zay fa misy ny polisy ary mijoro ny polisy ary fanjakana tandalàna ny misy eto amin'ny firenena aseho miariary mihitsy amin'ny alalany atao mesure préventive fa rehefa hitantsika miasa ane ny polisy-pirenena mora vahoaka ane ny manampy anay raha malala angamban'izany fa rehefa izay polisy ny alangalana sarotra aminareo na dia hiantso ary izahay fa tena anao izay nanao voady zay nanao toko-panekeny zay nanao ina moa zany filazantsika azy serment sy anianana fa tena anompy vahoaka anala marina sy mifamarinana ny hitsiny ary velona ho an'ny polisy maty ho an'ny polisy velona ho an'ny firenena maty ho an'ny firenena ary tsy afaka zany raha tsy manana le tanjontsika dia hoe migagner confiance publique mba tena azo fatokisana amin'ny public izy zany fanatonana akaiky ny posture vaovao azo zany dia hoe tsy le polisy répressive le polisy fatahorana zay foana vao mahita polisy tsika dia ina zavatra misy nareo nga mamaritra azy tsy fantatro fa efa miova iny fa polisy familière zany tsy midika hoe tsy manana autorité ntsony ny polisy fa tena apetraka zany atao hoe polisy familière zany dia misy zavatra dimy reto anentanana ary rahana miasa mihitsy amin'ny rehetrarehetra tsakanavaka misy natao hoe appropriation territoriale andraikitry ny polisy mametraka an'izany appropriation territoriale zany tsy afaka anao an'izany zay na fandraisana tana tanteraka ny farim-piadidina raha tsisy fiarahana miasalahy fahafantarana hoe inona ny zavatra mamparary inona ny exigence ny population inona ny zavatra takiny besoin sécuritaire rehetrarehetra dia anjaranay mamaly misy zany offre de sécurité misy ny demande de sécurité dia isy zany zay fiaraha-miasa zay zany hoe tsy tapitra androany zany ty atao hoe fampilazana ty fa tena misy atrikasa iaraka aminareo mpanao gazety mihitsy ny vahoaka tena mierivelona ray manontolo mihitsy hoe ahoana nafahantsika amin'ny fe miaraka an'izany atao hoe sécurité sécurité situation sécurité zany dia misy ny avy any aminareo satria voafetra ihany averiko foana le principe hoe l'état veut tout faire mais l'état ne peut pas tout faire
dia amin'izay sehatra appropriation territoriale zay zany tsika eo tsika no miara-misalaha hoe zao ny zavatra mamparary anay ity hatrany fotony mihitsy tsy raha retina zany de atao hoe cancer nefa mipomady ve ny sorana aminy de eo ihany tsika ny eo fa tadao tadiavina de zay mahatonga le méthode fahadimy le hoe méthode de 5 pourquoi amin'ny antony fahadimy pourquoi misy ny insécurité de satria zao ohatra ny antony fahantrana fa inona natonga le fahantrana de azonao tsara mamaly an'le question 5 pourquoi tsika vao mavita mahalala ny tena antony mampisy an'lay atao hoe tsy fandripalemana izay le fanapitsika tanteraka mianay anao taonay zay njara tandrify anjara manandrifanay zany nao taonay faharoa misy ny atao communication nareo moa zany mahalala tsara an'zany misy communication institutionnelle opérationnelle interpersonnelle tena mba isy endrika vaovao amina fomba firesaka n'ireo polisy reo miapaka amin'ny vahoaka ny fomba fiteny mba tokony efa iova zany zary takina mihitsy ho am'ireo polisy reo mifaiza miteny miteny manaitra fa ny atao mahasarika tsy fiteny ihany fa fitondratena mihitsy endrika ty velany sy ny tempo-tempanay toetsaina ary zay faiza manao ny éthique déontologie ihany koa mifanaraka aminy apetraka amin'ny mandritran'izay zany de le hoe éthique déontologie ny éthique déontologie de takina mihitsy hoe sady tsara fiasa ny polisy-pirenena ny tsara toetra misy olona tsara fanahy fa ratsy fiasa izy tsy mahafapo ny asa fa ny takina zany manomboka zao tena hoe polisy tsara fiasa no tsara toetra ihany koa manana l'éthique déontologie ihany koa zay anana ny fezy manana satana zany zay manana éthique code d'éthique déontologie manana code de conduite tena iainana ary takina polisy-pirenena ivelomana ohatra ny iainana fiainana misotro rano mihitsy zany ny fiainana an'ireo valeur policière reo fa telo ny accueil public tena iezaka zay tsy mba iezaka fa nanapa-kevitra hoe manomboka zao de ho tsara fandray ny olona rehetra ary ny polisy rehetrarehetra de chargé d'accueil daholo agent d'accueil na izy any amin'ny birao na iny an-dalambe ary ara-malala zao raha mitsidika fotsiny eto amin'ity foibe fitantarana ny DGPNT eo amin'ny BC zao ohatra tena isaorako manokana fa ezaky n'ireo polisy reo manokana nantokoana an'io zany hoe izahay polisy kay afaka mamoaka ihany zay mba ataoko hoe aty aminay fanapiny nefa tsy ampy voafetra ihany de zay mahatonga an'ilay hoe collaboration io fiaraha-miasa io mba tiako tsindrina kely isy zany mazava ho azy voavoaka ny charte d'accueil du public isy ihany koa ny charte de collaboration le endrika fiaraha-miasa amin'ny olona rehetrarehetra mba hatonga ny vahoaka malagasy ray manontolo ho tonga coproducteur de sécurité ho mpamokatra sécurité avokoa tsika fa tsy anona fotsiny anjaranao reo polisy zany de isy zany mazava ho azy ny fanovana fomba fiasa de iny moa zany inona voakiny hitatsika mazava ho azy note de service iny tsy foana akory ny police de la route eny an-dalambe ihany izy fa aksena bebe kokoa amin'ilay prévention zany hoe fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina tena hoe fanabeaza asan'ny polisy-pirenena zany ny fanabeazana mba hatonga ny olo-pirenena rehetra mba hanana zany hoe olo-pirenena vanona zany tsika fa tsy atao hoe isy polisy anao vo hiandro fisavaina anao vo anara-dalàna fa tena misitona ny sainy tsirairay mihitsy zay polisy-pirenena hoe na tsy savaina nareo de mpanara-dalàna avokeo isy zany mazava ho azy reny polisy ary vo maika hitombo polisy eny an-dalambe vo maika hitombo hanampy atsika izy reny hanoro atsika izy reny ary atao averina amin'ny laoniny mihitsy zany le hoe fiainan'ny olo-pirenena amin'izany hoe olo-pirenena vanona zany tsy vitanay polisy rery zany tena tsy vity zany fa ndao ifanampytsika ifankaheritsika ifanorotsika fampianatra misy traikefa avy any aminareo zarao aminay polisy satria izahay nampisy inay de polisy-pirenena de vahoaka ianareo zany de miantefana aminareo angaman'izay tolotanan'izay fanao zay ohatra fotsiny azoko maranana zay teniko zay raisiko ohatra ohatra telo ty ohatra voalohany raha misy zavatra azo bataina tokony bataina ty latabatry ty tena hitanareo zay fa tena mibata fa tsy zakanay kanefa fatarareo fa zakaina tsy maintsy bataina ty natao sécurité ty tsika rehetrarehetra fa rehefa hitanareo fa tena mibaty zay ngamba manampy anay nareo fa raha tsy mibaty zay fa nareo navelanay mibatan'io io sécurité manao an'io tsy hanampy anay nareo fa tena anao zay araka zay tratra ny herinay mihitsy hoe andao rangaha ifanampy de asadradrambony ity sécurité ty ny ty faharoa ny endrika anankiroa zay fanovana ny toetsain'ny polisy-pirenena ihany koa ohatrany hoe anatina endrika sambotsika zao na avion za tsy mbola nahita sambo manao marche arrière zany za tsy mbola nahita avion manao marche arrière zany ko maninona zany ny za rehefa tonga eto en tant que DGP ny tonga ministre vaovao de za indray nisitona n'ilay sambo iverina
Mitondra any amin'ilay objectif anaviana apetraka ny fitondram-panjakana vaovao ny tanjona izy mpitondra vaovao ny polisy-pirenena. Dia ao anatin'ny sambo io misy compartiment be d'apeo, ao zany le mivoy. Ka raha ohatra ka avy aty aminay mivoy miverina ny ataony dia ho saziana izy ireny. Misy ihany koa le ao andavaka ao anatiny any mandavaka an'le sambo manino ho goaka ho saziana izy ireny satria ny polisy-pirenena raha ine no mandavaka ny sambo dia polisy-pirenena manontolo manino rendrika. Ary fahatelo farany raha io sambo io resahana dia misy iceberg eo aloha. Rehefa tsy mahay mitantsana koa zany na mahay takon'iny na mivovoy ireo rafitra rehetra anivon'ny polisy-pirenena dia hidofotra foana amin'io iceberg io zay. Zay zany le famonoana le asany katikoro ao anivon'ny polisy-pirenena ankehitriny. Zay le hoe miara-miasa maso tanteraka zany mikory ny agent, inspecteur, officier, commissaire. Zay fanovana fomba fiasa zay zany. Mba hiapaka mba hisy tena hoe filaminana tanteraka iverena filaminana tanjana. Ary tiako tsendrina amin'izay dia hoe la sécurité d'un pays repose sur la force de sa police. Tena hoe raha izy zany heriny sy tanjaka ny filaminana zany dia ny polisy mihitsy aloha mila matanjaka. Dia ny olombelona moa saina vatana fanahy aina mazava ho azy dia tena miverina zay mamerina ny zavatra rehetra. Za moa mpampianatra ao anivon'ny polisy-pirenena ny sekoly ambony polisy-pirenena mpampiofana ihany koa ny direction formation continue talohan'ny tonga anaty ao ty izy ty. Ary hotakiko hitako mihitsy zany évaluation ary hitako mihitsy hoe le zavatra nampianarina tany amin'ny sekoly no ka hita ampiarina any amin'ny terrain fa za hafa nampianarina amin'ny sekoly hafa ny ataon'le ny zanakitsika any ambony terrain dia mora aminay fampampianatra zany manara-maso hoe tsy zao ny norme fa tena dans le respect de la règle de l'art amin'le zavatra takitsika amin'le tiatsika mihitsy no tokony ho hita any ambony polisy-pirenena hifanara-maso tsika amin'izay fotoana zay ampianareo zay tena mampirisika mihitsy hitoroka hoe areto dia fitoroana moa zany mazava ho azy tsy voatery mifara misazy izay polisy zao mety hoe manao fandikan-dalàna ianareo tsy voatery sazy fa andao aloha hitsy andao aloha hitsy. Misy an'ity tantara kely ity ay loatra ty tantara ty tingamany hoe misy olona anankiray teo lohana panneau de signalisation sens unique dia nijereny io tsisy polisy teo tonga dia nitsofoka izy hay nisy polisy teo aloha teo dia nitsika souffle izy dia mijanona izy nga tsy hitanao izy le panneau io ina navalin'le olona le panneau izy no hitako fa ianao tsy hitako zany hoe raha vao tsy mahita polisy hoe tsika dia tsy anara-dalàna lasa hoe andrasana hoe tsika zany vao olombanina. Dia zay koa zao polisy reo zany hoe tsy andrasana hoe misy contrôle amindreo polisy reo fa iny an-dalana iny zany dia fa polisy matianina ny tena tadiavina. Polisy tena hoe mahatsapa tena hoe za manana ditsy andraikitra nampisiko amin'ity polisy ity ho amin'ny vahoaka dia zay mihitsy ny tadiavina amin'ireo polisy-pirenena. Ary raha zay no avy aty aminay mino a fa nareo mpanao gazety ihany koa ne mety mba hanampy anay ihany koa. Za zao mahita hoe taratasy avy aty amin'ny polisy-pirenena zay régulation interne iny hitako any amin'ny Facebook nareo mpanao gazety iny zany fantatra hoe tsy tokony avoaka pe zany ty zavatra ty zay le ifampitezany azonareo tsara zany ny zavatra za tsy mametsina an'izy an'izy satria sady tsara reny no ratsy reny amin'ny polisy-pirenena raha ohatra ka secret confidentiel na ny interne no voakatra an'ireny dia ahoana dia misintona ny sain'ny polisy koa zany amin'izay fotoana zay hoe tena hiverina hiaina natao hoe corps professionnel ty polisy ty mila olona matianina ary nofanina vao tonga polisy zany tena nofanina dia tahaka zany koa nareo journaliste hitako ny lohaketo olona professionnel daholo ary mino fa voapaka any amin'ilay vahoaka zay mangetahitanyzany fiovany zany ny fanovany zany zao afatra ampitaina ao anivon'ny polisy-pirenena zao makasitraka antsika rehetra. Oui. Oui. Afaka mivoaka tao anatina tolona tsika ny vahoaka miaraka amin'ny tanjona tena chance rehefa napakevitra ohatraraiky dia misy zany miany aho hoe teraka fipetra n'ilay na dia hoe entre samy polisy ary misy mpamivoaka tanavea. Zay le reny zavatra misy reny a ny zavatra misy tadio tsara rehefa mitsery appropriation territoriale zany a dia misy aloha tsy maintsy fahafantarana situation sécuritaire ny monographie ny cartographie ny toerana fa indrindrandrindra ny développement proximité ny fanakekezany vahoaka sy ny polisy-pirenena fa indrindra ny espace numérique tena hoe tontolo anankiray efa tsy azo ialana mihitsy ary zay mahatonga an'le hoe modernisation innovation police fanovana eny mivadika amin'ny innovation modernisation tsy afaka miala amin'ny tontolo numérique tsika sady zay donc misy tontolo hafa zao hita maso espace physique zao ny iainantsika dia misy tontolo hafa aizany amin'ny espace numérique raha any amin'ny tontolo numérique zany raha natsara zavatra iny tsisy olana mihitsy fa raha nara zavatra izy dia andraisana fapepetra
zay ngambany fa tsisy resaka hoe de zay le ovaina le toe-tsaina hoe raha ohatra ka secret professionnel reny de avoaka ohatran'ireny be ianao nga mamaly aho mety sa tsy mety zay namaleko azy fa ilaina ny tontolo numerika izahay ara zao a hiezaka mihitsy raha ohatra ka azo atao de anova mihitsy ny nisy ty ny organigramme raha azo atao a tena ho lasa direction io resaka numérique io ka atsangana mihitsy ny direction resaka hoe contrôle et investigation numérique zany satria tontolo ao anatin'ny tontolo numérique io resaka réseaux sociaux ao ny fahitana an'izany hoe tratrana ohatrany hoe afo be eto ambonin'ny tany mihitsy ny fahitantsika eo miteny zay tia nitenena tsy fahalalam-pomba maly zao a ho azontsika eo nga manefaterina ty le olona ary manentana sady ny olona zay am'ireny pisoloky izy aminareo fa nahazo andreny message tosika fameno nazo 1 million d'ariary eny fidinareo efa tratra iny olona iny efa tratra iny avy any manakara ny ambany voatra manakara izy mipetraka de voasambotra any izy a vokatra azy tamin'ny cybercriminalité miresaka espace numérique ianao de zay ny tena hoe performant io service io a ary aloha atsangana tahaka ny direction mihitsy raha ohatra ka isy ny fankatoavany eo anivony izy aototry ny mato-ministra mantsy zay rehetrarehetra zay de anentanana sady de tsika koa ndraindray koa hoe tratran'le vola malaky de morambakaina koa e mba manentana sainy tsirairay koa hoe iry morambakaina koa le gasy sady zay de aoka koa atsika mba ho malina fa aorinan'ity zavatra ity zany tsy tapitra treto ty fa nisy fionana tamin'izay mato-ministra mombaly a de isy mihitsy ny mety eo atao hoe assise tena fanomanana am'resaka ary fondation maramila fa navita izay polisy koa anao de am'izay fotoan'izay tena misy cadre stratégique goavana document stratégique cadre normatif peda be ivoaka hatramin'ny natao hoe livre blanc de sécurité ohatra peda be sy ma directeur de formation ohatra peda be ivoaka zay mety mbola tsisy zany fanatsarana zany hoe hita mazava le drafitra fanatanterana azy sisa no manaraka azy